Ny fahasalamana ndray kosa amin'ny faraika amin'ny roapolo sy ny faharoa amin'ny roapolo ny volana novambra ho avy izao no tontosaina etsy amin'ny hôpitaly Befilatanana ilay hetsika ara-pahasalamana antsonina hoe 5S teknika mitondra fombiazana nolovaina avy amin'ny kolotsaina japonais ity ampiarina eo anivon'ity hôpitaly ity izay lova Ramanatsoa Christian Kodramanga ireo no mitondra ny andindiny vaovao. Marina fihetsika ho ataonay eto amin'ny hôpitaly Befilatanana amin'ny resaka 5S atao festival izy io dia isy fitiliana aretina izy io dia misy an'ilay atao hoe communication scientifique izay fampianarana iandreketan'ireo professeur rehetra eto amin'ny hôpitaly Befilatanana ary anasana an'izay olona mety dokotera na mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra. Ny atao hoe 5S moa zany dia karazana teknika anankiray hanatsarana ny kalitao amin'ny toeram-piasana. Izy io dia manomboka amin'ny S1 sy tiana daholo aloha ny ao ampiasana rehetrarehetra na ny fanaka zany na ny fitaovana madinika zany asorona izay tsy ilaina ariana izay simba ka tsy mety amboarina intsony ary amboarina izay azo amboarina. Dia rehefa vita zany dia sokajiana tsirairay hoe reto momba zao dia alamina tsara mihitsy. Rehefa milamina iny dia sasana tanteraka, sasana diovina esorona ny vovoka na amrindrina na plafond diovina varavarankely varavara matetika moa tsika malagasy dia ohatra tsy mahavatra loatra le fanadiovana hono nefa ny tsy ny rehetra koa fa dia taneto zany amin'ny fanadiovana atao mamiratra mihitsy izy rehefa voasitika sy milamina rehefa avy eo. Dia rehefa voadio izy dia soratanao amin'izay hoe reto momba an'izao. Aty amin'ny hôpitaly zao dia ny efitrano misy marary dia efa misy hoe chambre efitra numéro zao, efitrano numéro zao, dia efa misy plan ihany koa ny amin'ny bâtiment tsirairay aby zao fandehana amin'ity bâtiment ty service zao zay le soratana eny an-tokotany dia efa misy mpanao manondro anao hoe ary ny service ohatran'izao. Rehefa vita zay dia ny fanatsarana moa tsy mijanona eo fa hatsaraina hatrany hatrany zay mahatonga n'ity hoe tohizana mandrakizay pérenniser dia saintsaina zay le S5 saintsaina hoe ahoana koa mbola anatsarako an'io hatrany zay tompoko le 5S. Ny 5S moa tsy hoe eto amin'ny hôpitaly ihany fa irantsika malala fa ny stara rehefa manao 5S ihany koa ny any amin'ny fitaterana koa efa nanomboka nanao ny 5S any amin'ny tokantranonao ianao dia efa afaka manao azy dia tsy mijanona eo le izy ianao tsy kivy tsy ketraka raha malala moa fa ny hôpitaly kely blitika kely no volamena ny hôpitaly tsy kivy tsy ketraka ianao fa rehefa madio ao milaminao tsara ny fiarah-miasa ao dia mazoto foana ianao hiaraka hiasa ny mpiara-miasanao vatana ny toerana madio sy milamina.